avec yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manulcianoni vaovao. Na eo azy ireo fihetsiketsehana samihafa ho fandraisana vahiny amin'ny fionana tapony SADC amin'izao fotoana izao. Tsy afa-miala fa manaraka eny ihany ny olana mianjady amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Ny tsy fandraisana andraikitra natao mpitsabo no nahafaty an'i Jessica. Ilay tovovavy 17 taona namony eny omaly no ilay raharaha Ambohimalaza ho norainy tamin'ity androan'ity. Miroso amin'ny fanambatambazana ny vahoaka amin'ny nosakatiany orinasa Green Madalonde rehefa voamarina fa efa nivoaka tamin'ny gazety mpanjakana ny fanafoanana ny fanofana izy ireo ny tany 17 hektara ao Sakaty. Manohitra ilay tetikasa fametrahana rano fisotro madio amin'ny komuna Ambotry Manjaka Androany Roponina no ny tany fivelomana izy ireo voakasiky ny tetikasa. Laza kila ny mbe ny tanàna fa tetikasa efa vita fanadiadiana mialoha io ka tsy maintsy irosona. Anivelany manameloka ny fanapahan-kevitra haka sy feny tanàna ny bande de Gaza araka ny drafitra napetraka ny Prime Ministre Israeliana ny ankamaroany ny firenena maneran-tany amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalamba-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo. Atena ny araba tomboklasy tongovavy manasana ihany koa. Anaraka ny antsiprian'izay tony mahazatra matoa andatsoratra nondeha hanokafana ny fiarahana amin'ity ala ity. Na eo azy ireo fihetsiketsehana samihafa ho fandraisana vahiny amin'ny fionana tapony SADC amin'izao fotoana izao. Tsy afa-miala fa manaraka eny ihany ny olana mianjady amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Manana andraikitra amin'izany ny isam-batan'olona fa manana andraikitra bebe kokoa ary tsy afa-miala amin'izay ihany koa ampitondra fanjakana matoa andatsoratra. SADC vonina tanteraka i Madagasikara amin'ny fandraisana ny fionana tampony. Izay no malaza sy miparitaka ary hitantsika manerana ny tambasotran-tserasera. Marina izany, ifanarotsaka an-tsehatra anadio sy amafalalana ireo mpiatsa-panjakana isaky ny ministera. Miroso ny fanatsarana eny amin'ny manodidina ny Laky Arivo, miainga eo Tsarasaotra. Efa vonina ny gropy ka tsy hisy fahatapahan-jiro eny amin'ny CCI Vato, fa ny any Sarambabembahoaka no mbola tsy fantatra. Iodina ny teleferika, izay ireo nahazo fanasana manokana ihany no isantatra izany, ny 15 Aogositra, anokafana azy amin'ny fomba ofisialy, ary ny 19 Aogositra, misy ora voatondro ho an'ny daholobe. Fa vononana tsy misy tahaka izany, ary manana ny fahaiza-manao, tsy misy tomika, ahafana manafina izay rehetra marary ny firenena, rehefa misy vahiny mandalo tahaka izao ny mpitondra fanjakana. Tsy misy maharatsy izany, ary endrika tsara tahaka izany no tokony ho hitan'izao tontolo izao, raha vao miresaka ny Madagasikara, na mandalo mitsidika antsika, na io fionana tampony tahaka izao, na fizahan-tany, na fandraisana filoham-pirenena sy olo-manan-kaja vahiny. Indrisy anefa, mandalo demiserana izany, na ireo lalana amboarina sy tapitapenana aza. Iray volana aorian'ny fandalovan'ireo vahiny raha ilay indrindra, dia miverina apotika indray. Herinandro aorian'ny fionana tampony, dia miverina amin'ny teo aloha indray. Ka ny mpivarotra manao ny ataony, ny tanàna miverina maloto, ny fifamoivoizana atao tsy misy lalàna mifehy, miverina tapaka ny herinaratra, mitoy ny fijaliana sy ny filarana rano sy ny maro hafa. Manana andraikitra amin'izany ny isam-batan'olona. Tokony ho samy anaja ary tandro ny fahadiovana sy ny filaminana satria tombontsoa ho an'ny daholobe izany. Tombontsoa antsika ny fifamoivoizana mirindra. Tombontsoa antsika ny tanàna madio sy milamina
ary mianoka herinaratra tsy tapaka sy ny maro hafa. Fa manana andraikitra ambonin'izay ny mpitondra fanjakana no ny toerana misy azy sy ny andraikitra nankinina aminy. Tsy tokony ho adin'ny mpitondra fanjakana ihany koa fa na eo aza ny fiomanana sy ireo fihetsiketsehana samihafa, anafenana ny fijaliana sy ny fahorian'ny vahoaka. Tsy miala fa iny manaraka iny ihany ilay raharaha Ambomalaza, manaraka iny ihany ilay raharaha boina misy adimy, ilay sambo AW tsy hita hatramin'ny androany, ny fahoriana sy ny fijalian'ny vahoaka malagasy. Tsy afa-miala ireo ary tsy ho afa-maina ihany koa ny mpitondra eo anatrehan'izany satria raharaha goavana iandrasan'ny vahoaka malagasy valiny, angatana ny fahamarinana sy ny fanasaziana izay tena tompon'antoka, ilay raharaha Ambomalaza izay efa tafiakatra 3:30 eo namoniny ainy amin'izao fotoana, sy ilay raharaha boina 777 misy adimy lasan'ny Iran. Angatana ny tena zava-misy marina amin'ireo satria ain'olona maro no nafoy tamin'ilay raharaha Ambomalaza, ary ny firenena sy ny vahoaka malagasy iray manontolo no hosahirana vokatra ilay raharaha boina lasa any Iran. Takina ihany koa ny fandraisana andraikitra amin'ilay sambo AW tsy hita. Raha ny ainga tao Mahajanga ny 9 Jona 2022 lasa teo, izay tsy nisy resaka intsony hatramin'izao. Mila fandraisana andraikitra ny vahoaka izay efa leo fampandriana drisa sy fampanantenana. Mila vahaolana maharitra amin'ireo olana isan-karazany ireo, antony mahatonga ny maro ilaza ankehitriny fa fahendrena ny mametra-pialana raha hita fa tapitalaka le. Mikasika an'izay raharaha Ambomalaza voaresaka tao anatin'ny matoa Andatsoradray, ny tsy fandraisana andraikitra nataon'ny mpitsabo no nahafaty an'i Jessica, ilay tovovavy 17 taona namony ainy omaly no ilay raharaha Ambomalaza ho norainy tamin'ity androany ity. Efa tsara ny fahasalamany Jessica ary efa faly sy nananteny izahay, saigny zao ndosy ny fahafatesany zao ndray ho ny fianakaviany tamin'ity androany ity. Raha ny ainy ny fitaraina ny Jessica ny mpitsabo tsy tonga amin'izao fahafatesany zao. Raha ny fanazavana trany andao rahantsika ny fanadidina. Tandrevaka nataon'ny mpitsabo no nahafaty an'i Jessica ho ny rainy. Jessica, ilay tovovavy vao 17 taona monja namony ainy omaly tamin'ilay raharaha Ambomalaza. Efa nihatsara ny fahasalaman'i Jessica no nalefa ny mpitsabo ody, na izahay aza natsapa fa efa salamy Jessica ho hiatrany ny nambarany. Andro vitsy tao aorian'izay nefa nahatsapa zavatra hafahafa tamin'ny vatany Jessica ary nitaraina tamin'ireo fianakaviany ka tsy maintsy niverina tany amin'ny hopitaly izy ireo. Tsy nandeha araka ny tokony ho izy intsony anefa ny fitsaboana tao aorian'izay ary nilaza mpitsabo fa mila findra hevitra Jessica. Ny angavy tsy mindrana azy anefa Jessica sy ny fianakaviana saingy tsy nisy ny aino ny fitarainan'izy ireo. Ny zavatra misy tamin'ny fondro tao zay dia afa naratsy Jessica, efa tena hoe rehefa any Ambomalaza iny dia afa tonga atao zay. Dia raha tonga atao izay ndraisiny soma tsara. Dia raha nandray ry zareo dia nandeha ny fitsaboana, nandeha miandalana ny evolution an Jessica, niakatra tsikelikely. Dia 10 andro teo somary nare fa tsy tafetsika. Fa masoko aloha zany tonga dia vomy maso. Dia niakatra tsikelikely zany nietsika ny tana, nietsika ny tonga teo amin'ny chemin teo. Fa kosa rehefa tena nandeha ilay fitsaboana, natanjaka ilay olona, vitany teo, da namody kely amin'izay nareo fa efa sava. Na izay fianakaviana dia efa nanantena fa tafavoaka mpandresy. Dia nisy fitsangan-javatra kely tamin'tsika tao an-trano. Dia tsy maintsy miverina. Raha miverina izahay, ndraisy ny soma tsara. Andraikitra ny raroko io tsy maintsy mandray izy. Fa tsy hoe prise en charge dia ho ahilikilika. Fa indrisy moa ny tataoriana nametraka décision ny dokotera lehibe hoe tsy maintsy miakatra ny 203 nareo. 232. Dia za tonga dia niteny maty io zazy io, maty io zanak'o raha miakatra any. Ny any raha maty midina. Dia naty velona hiakatra. Efa matanjaka Jessica fa nderaka ny hopitaly hatrany tonga hatrany amin'ny Sainte-Fleur any. Tsy sokisina tsisy ninona. Fa matanjaka. Jessica mbola niteny za tsy andeha hiakatra any aleoko mijanona eto. Fa nga tsy mety raha ohatra ka eto. Dia professeur faran'izay tena enjana ozy ilay dokotera nomeko anareo. Enjana zany professeur zany ozy izy. Tena tokony nanapako sy ilay olona eny arany hiakatra izahay. Tomany Jessica. Ndao farako andro izy ilay dokotera. Tonga tany izy ny larobia talata hariva. Voaray soma tsara. Nandeha ny alina ny talata ifo larobia.
tonga ny fanafody io fanafody izy nampiasan'ilay fanafody tsisy olona na mpianatra interne na infirmière na docteur na professeur tsisy manao an'le izy tsy vita ny scanner tsy vita ny radio tsy vita ny analyse zany ny zavatra am'izao tsy ifandraisana andraikitra na faty anjesika tsy ifandraisana andraikitra ianao hoe docteur atsona ve anao de manina ianao raha tonga e manina anao raha manao ho avy izahay fandraso kely vetivetika fandaminana fa zay na tonga anjesika fahafatesany jessica tsy ifandraisany dokotera sy ny professeur andraikitra tsy indraisanareo andraikitra le professeur tsy nandray andraikitra tena tsoroko aminareo zany na dokotera tsy nandray andraikitra tany ambany koa ny décision tokony mba jerena iny efa misy évolution le fahasalamana jessica tokony posena tazomma ny ain'le olona raingy io efa hoe ao anatin'ny fahasitranany manina natao an'izany tsy nampafantarina azy ireo na ny kely aza ny mahakasika ny fanafody izay nasaina nomenan'i Jessica inona ny fomba fampiasana azy efa tao anatin'ny fanantenana izy ireo fa ho sitrana soamantsara i Jessica saingy izao nindao sy ny fahafatesan'izao ny safidy ny tsy hitoro mo ny fianakaviana tsisy zavatra fantatra aloha zany momba ny fanafody tena zavaiko tena teneniko tsisy mahafantatra ny ordonnance efa hitanay hoe nahazo ainy zay na suivelomana zay faly zay ny zavatra fantatray fanafody tsisy io moa zany de tsy maintsy jerena ivelany de vidy ianao afa manompo fa tena andresy efa derina fa andresy efa andresy toso fahafatesana sao le zaza inona raha monitorytsika raha le ohatra atao ny compte nofa mandrako izy ny ratsy aloha anazy ratsy ary ny olombelona tsy sotateraka zay aloha zany fa samy manany an'ny tolre olona rehetrarehetra reo za fa maty ny anahako tsy vadika amin'ny teniko zany ahako tamin'ny fahavelomantsika zay tsy hitory maty nay tsy teny nomena zany de tazomina hoe zay tsy hitory fa anazy ny azy zay nge nyteneniko teo hoe le Andriamanitra nge mahay zavatra ary mavita zavatra mahagagy mahatonga nasina maso nasina saina nasina tongotra sy tanana ny olombelona tsirairay avy de manana fanatsara zay izy ary tena napetraka Andriamanitra zany fa sotatotatsika olombelona foana mahatonga ny zavatra ohatr'izao le saina mamoro sain-dratsy zay foana zany nefa samy mpinamana mpiara-belona na tsy mpiavana nge de mpiavana foana ny olombelona tsirairay ty tany ty niza tsy misy miraharaha ny marary ireo mpiandro marary indray no miasa noho ny mpitsabo araky ny fanazavana trany raha mbany hoe noho ireo mpitsabo ny tenin'i Jessica de ny mba tsy mindrana toerana azy tsy tonga tamin'izao fahafatesana izao de maty ny mararinao satria raha dokotera ny atsonao miantso dokotera ianao zao hoe ndao fa mararinay ndrasy fa tam'izay afaka adindray na adindrova misy dokotera eo tonga eo le dokotera andrasy aloha ka tensiomètre de tsy hita ny dokotera iny tsy miverina miantso dokotera indray ianao ndrasy fa tam'izay tsisy dokotera tonga eo mitsiditra kely fotsiny de maka tension izy de nahazo ny tension am'jesy izy ndrasy aloha de jery fanafody de tsisy marary indray no miteny hoe mba omeo anao fanafodina tension koa izy fa aloha za hinana de no garde amin'ny matahotra aloha miandry décision ny dokotera ianao zay vao mihinana amin'ny fanafodinao fa sao de fa miofa fa tsisy mirarany any ambony tsy hoe prise en charge ve le izy de tsy asindry ressentiment zay ny tena fian'le izy tsisy mirarany any ambony tao ambany izy nefa à l'aise tena safabe jesy tao ambany satria une fois ianao vao miantso dokotera tonga de misy manaraka anao avy aoriny ndao ahoana indray jesy ato zany ndraso ara-pinantindry tonga de safa izy fa tany ambony izy atsona ny dokotera tam'izay tsisy tonga zany le professeur nandalo tao am'jesy 15 minutes teo angamba ahoandry izany izy tafandry nefa le marary efa mihereraka fa raha mba nainona ny tenin'ny Jesy aloha zany mba hijanona ato tena tsy tonga amin'izao io fa tena tsy mandray ny asa ny dokotera ambony zay ngamba mafehana azy fa tena niaritra izazy io tena niaritra mpinamana no sady mpiara-mianatra i Jessica sy Venoasina
hiditra amin'ny taona faharoa anatin'ny sampam-pianarana momba ny lalàna izy no izao ny endao sy ny fahafatesana izao. Zaza endry sy tia mianatra izy hoy ny Raindy. Raha pitso no anatanterana ny fandevenana ny Jessica any amin'ny fahasandrazana any Ambohibao Antsimbo. Raha tsy ahivina, efa tafiakatra 330 izao ireo olona namoany enta ao anatin'ny tirarambo malaza ity ary mbola misy ny manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Fianakaviam-ny Cool TV FM dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana ary miondrika hatrany ao anatrehan'ireo rehetra lavo tao anatin'ity raharaha Ambohimalasy ity. Fa i Andry Rajoelina sy Tsay Christian no tokony adiadiana voalohany amin'ilay raharaha Boeing 777 ho ny filohany antoky kitany Madagasikara androany. Izy ireo no tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena. Tsy tokony hijanona amin'ny fisamboran'ireo trondro madinika nanatanteraka baiko fotsiny ihany araka izany ny raharaha. Ny raharaha Boeing 777 izay manimba laza amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary ampempotra ny mpampiasa vola ho avy eto amintsika ihany koa. Ompahay toe-karena nanaovana fanadihadiana ny Antsiprian'izay. Roa herinandro mahery tao ilay nipoan'ny raharaha Boeing 777 mitondra laharana malagasy tonga ny angikina tany Iran. Mbola tsy nitondra valiny amin'ireo fanontaniana maro momba ity raharaha ity ny fanadihadiana nataon'ireo manam-pahefana malagasy. Olona roa anisan'izany ny karana iray no voalaza fa voasambotra ary mpiasa roa ao amin'ny ACM no notazomina hanaovana famitorana. Ny trondro madinika mpandray baiko hatrany no enjehana hoy ny filohany antokitana naneho hevitra. Tsy tokony hijanona amin'izay ny fanadihadiana. Maro ny tompona andraikitra ambony voaroroy amin'ity raharaha ity. Tokony ho Andry Rajoelina sy Tsay Christian no adiadiana voalohany. Izy ireo no manana ny fahefana ambony indrindra eto amin'ny firenena. Tsy hisy fifanarahana lehibe toy izao tanteraka amin'ny firenena toa ny Iran raha tsy misy ny fankatoavan'izy ireo. Manaraka azy ireo ny tale jeneraly ny ACM. Sy mitomina zany tena lainga daholo zany ary sisy olo heritreritra zany hoe président république sy ny chef de gouvernement, chef de l'administration sy mahafantatra ny ifisia zavatra Boeing any Iran io. Ny fanadidiana voalohany aloha dia ny président république sy ny chef de gouvernement. Io aloha zany no atao enquête masaky misy fa sy ny aty sous-chiffre nangalaka ny ordre fotsiny izy. Ny madinika fotsiny zany misamboronao be dia be tokony vororoy amin'io ao ny président république, ao ny chef de gouvernement, io moa ny ministre ny tanteraka efa nisoronao ny ACM zay nagnome marque ny avion io ary sy tokony ho avelan'ny malagasy angingina ohatran'izao fotsy sazy atao mangingina io fa tokony isan'andro zay tokony manana hevitra hiteny amin'io dia tokony hiteny fa sazy avela io raha sy mazava misy ny ainga avy lata en Chine sy ny andalovana ina ny entany hoentiny fa io sy andeha vidy nitondra fitaovam-piadiana ve io ho an'ny Iran zay ny samelan'ny Amerikaina io. Tokony hametraka fialana araka izany Andry Rajoelina sy Tsay Christian raha toka marina fa tsy nahafantatra momba ity raharaha ity raha ny fanazavana. Antony tsy mahafeny fitantanana ny firenena izy ireo, tsy mahafantatra ny zava-misy ato amin'ny firenena sy ny zavatra iainan'ny vahoaka. Manimba ny endrika Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity raharaha ity. Akoatra ny sady izay mety ho azy ny firenena, izy fiantraikany amin'ny lafiny ekonomika ny fahitana ny firenena hafa fa firenena anjakany kolikoly i Madagasikara. Ampihemotra ireo mpampiasa vola ihany koa. Sur le plan international dia fa baraka aloha ny firenena fa olo fitondrana corrompu. Ny iranienne zao nitady pays aiza ny pays corrompu ahafahanay mividy an'ireto avion 5 avion reto dia voasivany malagasy fa i Madagasikara zany pays corrompu amin'ny firenena era zao tontolo zao ai Madagasikara tena pays corrompu na ahafahana nanao an'io affaire io. Iendanja tanteraka zany ny fatokisan'ireo mpamatsy vola, ireo te hampiasa ny vola ny aty Madagasikara. Ny tsy adintsika dia hoe ny mpamatsy vola sy ny mpampiasa vola dia anisany tena mijery akaika nyty hoe manahoana ilay climat des affaires, manahoana zany kolokolo zany. Rehefa reo zany no anisany hoe tena bantoerana ao anatin'izay dia lasa manome sary ratsy ao Madagasikara zay ary ampihenan'ireo fifanakalozana ara-barotra, ampihenan'ireo mpamatsy vola avy any ivelany no tonga eto Madagasikara ary apidy mihitsy ary mety ho lalam-barotra amina tsena hafa. Tsy afaka ny alany andraikiny amin'ity raharaha ity Andry Rajoelina sy Tsay Christian ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Tokony hanokatra fa ny adiadinany avy amin'ny Bianco sy ireo rafitra rehetra miady amin'ny kolikoly. Tokony hivory aingana ihany koa ireo solombavambahoaka amin'ny alokafana fanadiadiana parlementaire momba ity raharaha ity hoy ny filohany antokitana.
miroso amin'ny fanambatambazana ny vahoaka ao amin'ny Osakaty n'orinasa Green Madalonde rehefa voamarina fa efa nivoaka tamin'ny gazety Mpanjakana ny fanafoanana ny fanofan'izy ireo ny tany 7.7 hektara Osakaty. Fomba fiady entin'izy ireo ankehitriny ny fanaovana asa soa akana ny fomba hoaka ao amin'ity nosy ity. Onasaina no mitatitra ny Antsiprian'izay. Ampanatsoana eny anivon'Izandary Maria-Pirenena, itondrana mpitandro filaminana manao be midina ao amin'ny Osakaty. Isan'ireo tetika nentin'ny orinasa Green Madalonde sy ny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony ireo anaovana raha matahory ireo vahoaka manohitra ny fanorenana. Hôtely lehibe kitana dimy ao amin'ny Osakaty. Tsy nambemitra ny vahoaka nefa izany endrika barofo izany. Nijoro ny vahoaka noho ny orinasa tsy manana fahazahon-dalana intsony andrara ao amin'ny Osakaty. Asa noho ny fahatsapana fa tsy manara-dalàna izy ireo na inona no nahatonga ny orinasa Green Madalonde nanova paikady tamin'ity volana aogositra 2024 ity entiny azahoana io tany 7.7 hektara ao amin'ny Osakaty io. Iroso amin'ny fizarana fitaovam-pianarana, anao hetsika ara-pahasalamana sy asa sosialy samihafa indray izy ireo akana ny fony vahoaka rehefa tsy nandaitra ny raha matahora tany aloha. Orinasan'ny Kasa anao fotodrafitrasa lehibe efa nanomboka tamin'ny taona 2024 fa mandrakandroany tsy fantatry ny mponina hoe iza ny tompony. Izao, iroso amin'ny fanaovana asa sosialy, andrasana na ireo tena tompona andraikitra mpampiasa vola no tonga any antoerana. Fahazoana bay tsy mazava aminay. Io karaha toraka avy an-danitra latsaka ho azy tsy hainay ino naviany. Tsy hainay bay fahitanay fo. Fa i projet jusqu'à manakandroany tsy mazava amin'ny fokon'olo ino marina marandray tao Osakaty io. Fa hoe fa esory olo Osakaty adoso olo Osakaty io regninay ary fanavinisy resaka nataony manam-pahefagna tamiko indrindra tamin'ny bureau-ny préfet tagny ny teny hoe fa Osakaty esory olo Osakaty ao fa nisy resaka zegny tagny. Fa hatram'izao fanjakagna fo mandeha aminay ty. Mandeha aminay ty préfet, mandeha aminay ty teo nisy OMC naleta ty fa le tegna le promoteur le olo agnano fotodrafitrasa Osakaty mba tsara fanatritava taminay. Aminakahy tsy mazava société ndegnano raha satria tsy miseho masoandro aminay fokon'olo Osakaty tsy mazava zegny ireo aminay. Efa foana tamin'ny taona 2024 ny fifanarahan'ny orinasa Green Madalonde sy ny fanjakana malagasy. Nandalo tao anivon'ny filan-kevitry ny ministra izany. Nisy ny didim-pitondrana ny voaka nanafoana ny fifanarahana ary nivoaka tamin'ny gazety Mpanjakana ihany koa. Iarahany rehetra malala ilay hoe manan-keravetrany vantany vao mivoaka amin'ny gazety Mpanjakana. Voarakitra anatin'ity gazety ity fa foana ankitsirano sy tsotra zao ny fifanarahana fampanofanatany eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa Green Madalonde ao amin'ny nosy Osakaty. Ny tany miverina ho tany mpanjakana azo amidy. Ankehitriny raha iroso ny orinasa ampin'ny fanjakana barofom-pitondrana no misy eto. Dia mahatrapetra-panontaniana ny zava-misy satria araka ny voalaza teo dia filoham-pirenena iray ihany no nandray ny fampitanam-bava tamin'ny 2024 sy ny amin'izao fotoana izao. Kanefa ny tsisy fepetra raisina mikasika ny zavatra tsy ara-dalàna izay miseho ary ilay hoe mizingizina fa hoe tsy ara-dalàna ny didim-pitondrana ny raisina tamin'izany. Afaka nanao naka-fepetra ny filan-kevitry ministra raha ohatra tsy ara-dalàna ny zavatra ny raisinay tamin'izany. Raha ny fahafantaranay anazy tsy nisy fitoriana mikasika an'io didim-pitondrana ny raisin'ny tenana io manafoana ny fizakana na ny fifanarahana fampanofana nataon'ny Green Madalonde sy ny fanjakana malagasy. Azafa resaka tamin'ny bureau-ny préfet tagny, tamin'ny bureau-ny tourisme tao efa bay fiteo tiky Green Madalonde io fa nifoagna. Raha koa annulé zay baka maty. Taratasy namelogno raha io aboaha tsara naboakandreo sika niany. Za mivolagna aboahanareo taratasy mamelogno raha andeha ataonareo io tsara niboaka le taratasy. Dikan'izay tsy mazava amiko dikan'izay tsy mazava dikan'izay. Taratasy koa tsy miboaka tsy mazava. Satria raha annulé maty baka annulé zay. Maninona ihany rajoelina ny tsy mandray fepetra amin'ity raharaha ity izay toa miendrika fanomezana vana ny baranahany eto amin'ny tany sy ny firenena ho ny fanontanian'ny mpanara-baovao. Sa ho toy ilay raharaha-boinina ihany ka ilaza fa tsy tafiditra ao anatin'io, tsy malala an'io ka raha any aoriana any isy fiovanjavatra. Ilaza ihany koa fa voafitaka ny fanjakana amin'ity raharaha ity. Ny fanjakana izay mampiasa ireo olom-boatendry sy olom-boafidy eny fotony ampandehanana ity orinasa ity.
ny beny tanàna tsy misakan'izany ny mpanolotsaina munisipaly mijoro manoloana ny endrika hafantika an-dalàna tsisy raha mazava tena tsisy zavatra mazava io tsisy raha transparence raha takina eto amin'ny filakevitra munisipaly Nosbe dia mila raha mazava ary ara-dalàna raha andeha tao io orinasa io raha andeha mpiasa io le toerana io fa ny importance ny tsy hoe isan'ny tompony isan'ny tsy tompony fa dossier ihany no zavatsika hoe misy ny raha ohatra ka tonga eto zegny avy ny demande ny permis de construction atao ny étude alefa amin'ny aménagement alefa amin'ny service technique dia ho alefa eo zegny ny procédure zay tokony atao sakatia misy école sakatia misy ny église sakatia misy place ya misy dispensaire zava misy tompoko ny tegna ny hita amin'ny tany sakatia io iravegny enforcé tsy amin'ny lalagna fa amin'ny fagnambonian-tegna herisetra zegny ataony ndro amin'ny sakatia fa mampalahelo tegna mampalahelo fanontaniana mipetraka androany manoloana ity fikasan'ny orinasa Green Madalande iroso amin'ny fanaovana asa sosialy ity dia ny hoe nahoana no amin'ny nosy sakatia no safidin'ny orinasa nefa ny vahoaka manerana ny nosy no anatin'ny fanitrana avokoa orinasa izay tsy manandrarao sakatia intsony mandrakandroany raha ny lalàna tsara ny asa sosialy fa tsy ekena ny hevidratsy ambadika izany tsy atakaly fitaovana tsy mahavita atao na ny tany nolovaina tamin'ny ray aman-dreny hatramin'izay sy ivelomana mandavataona hoy ny fanambarana navoakan'ireo mponina ho sakatia omaly ny fanindran-dalana tamin'izay ihany koa ny fanambaran'ny firaisamonim-pirenena toy ny kolektif tany izay milaza fa tsy azo ekena ny hevipetsy fa nararaotana ny fahalemen'ireo fianakaviana ikatsana tombontsoa manokana amin'ny fomba tsy mangarahara tsy oelona isy fandarana manokana iresahana bebe kokoa makasika an'izay zava-misy any amin'ny nosy sakatia sy manodidina azy zay eto amin'ny fahita lavitra koly tsy oela no anarahantsika makasika izay fa mampisokatra devitra indray ny resaka teleferika mampiariary ny fanantenana tsy tanteraka ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha natao homariky ny fanajana ny tontolo iainana no nahazona lalana groupe électro zay indray no voalaza fa ampandeha azy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fanitrana lalina iaina maro mipetraka ny fanontaniana ho aniza marina nitetika asa inona ihany koa ny tena tombontsoa azo ny vahoaka amin'ny volabe ndramma ananganana azy ho ny filohany antoko tsara tahafina tamin'ity androan'ity andao rahantsika ny antsiprian'izay Mbaribary hatrany fa fanjakana tsy mitazona ny teny nomeny no misy eto amintsika groupe électrogène no ampandehanana ny téléphérique izay isokatra amin'ny ampahany ho an'ny daolobe ny 9 aogositra ho avy izao araka ny nambaran'ny sekretera mpanjakana miadidiny tanàna vaovao tanam-piandohana raha tsy aivina ary nahazona alalana tamin'ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana ny martsa 2024 nambaran'ny fitondram-panjakana fa ho tetika asa anaja ny tontolo iainana ny téléphérique amany olana ny fitohanan'ny fiara eto andrenivohitra isan'ny anatsara ny kalitaon-drivotra raha groupe électrogène indray no hiasa amin'ndiky izany fa tsy tanteraka hatramin'izao ny fanampifanaboarana fotodrafitra asa famatsiana parc solaire fomba fiady izay lasa fahazarany fitondrana razo enina ho ny filohan'ny antoko tsara taafina le izany sy voandroany nga izy no nandainga ohatran'izany miteny misy zavatra teny eny dia veo sy tanterana fa sy misy énergie verte mbola vita zany amin'izao fotoana izao hoe dia mazava ho azy izy sy maintsy ampiasa groupe électrogène izy ampiasa an'izany dahola nga izy na ame bus regny zany hoe mitovy ihany zany andandany carburant zany atsika mbola énergie fossile ihany no atao zany tsy ihanina nio zany sy manana autonomie sy zay moka ny teneniny tambolony raha ohatra zany tsy misy miakatra lafo carburant dia vao maka tena melafo anie zany coût de revient coût d'exploitation io ary raha ena araky ny ena tsy mety misy société te gérer anazy io manao proposition badibadika agny fa sy société te gérer io satria sy rentable io sy rentable dia vao maika sy rentable izy raha énergie fossile groupe électrogène gasoil nampandefasaka an'io zavatra tetika asa tsy azona tombony fa entina isehosehoana amin'ireo vahiny tonga eto Madagasikara hatreto no tena antom-piasiana ity téléphérique ity raha ny faneho-kevitra hatrany 3 arivo ariary hatry amin'ny 4 arivo ariary ny sarandalana amin'izany raha tsy hisy ny fiovana dradradradraina fa atao an'ny daolobe izy ity ny rehetra ve no atakatra izany raha izao fantrana mialalina iena ny vahoaka izao ho hiatra ny paraina Auguste dia io moa zany taitaitra fotsiny izy hoe misy vahiny mandalo ity dia hoe ataony fa hoe
agnirana zagnano anazy aminao ngamba ny vahiny sisy dikana amina zareo anga io ny téléphérique any tena problème ny téléphérique tsy rentable io tsy rentable io satria ataonao 4000 ariary na 3000 ariary déplacement mio le olo sy manambola sy mahatakatra an'izany le managny fiara sy andeha io le atao hoe bâche-na rarafitra io sy tiany manana nefa sy takatra olo sahira de sy rentable de olo subventionné angambany koa toto fa ho hitatsika reo fa alefasy fa zay de mécanisme ahitany fandehanana io azadigno fa misy teto ane le hoe bus ino moa bus classe 1500 ariary farany de ampidigniny de ilesndray mitena midira reo atao 600 satria sy takatry le olo le fa midiny le gasy sy mahatakatra aneo tena dans la pratique izy zany tsy andeha io fa ho hitatsika neto moa ny tena fandeha zavatra io fa vola lany io tsy hitondra vola miditra mihitsy ity tetika say ity akanefa tsy maintsy andony trosa isika isan-taona raha tsy ahifany nanao trosa be ny fanjakana nananganana izany izay mitentina 2,50 tapitrisa euro anaty 7,700,000 ariary tsy maintsy alohan'ny vahoaka izany ary vao maika mavesatra ny trosa noho ny fitotongana ny sandam-bola ariary raha toka tokony 7,50 miliara ariary isan-taona no alotany ampiandohany ankehitriny lasa 12 miliara ariary noho ny fiakarany sandany euro mialohany idirantsika ao anaty doka vetivety andriamatoa Tsebomaly eo olona Madagasikara no sady filohan'ny vondrona parlementaire Irmara sy Docteur Andriamampandry atodsoso olombavambahoaka Firaisankina voafito amin'ny district Antananarivo fahenina no vahiny ny fandaharana ankitspo eto amin'ny Kolo TV anio alina aoriany zao fampalalam-baovao zao maro ny lohahevitra ho resahana amin'izay fa andao arahantsika ny ampandry amin'izay adevitra zay za ve iseho hainy amboy manarina ohatra anao inona ny idirana zany amin'ny resaka fantena manina no ampijalinao ny vahoaka tsy mba mijoro anao ao apenetsy ao anatin' zany nefa anao mba lo olona avaly atoy ara de ambarako eto repofoatapoko manampombaty anao anatin'izy sénateur tsy mety zany ianao avany atoly ara mijaly ny vahoaka vononareo ny vahoaka nefa anao avany atoly ara zao izy ianao ve mikitikitika voakana Antananarivo eto ataoko mahita hoe mikitika voakana mbo manarina na Antananarivo amin'ny tsy mety de aferako am'izao fotsiny ve raha ianao io koa de za koa milaza aminao raha ianao koa ikitikitika isakana ny fampandrosonany aminay any de ahitay koa anao fa base milliard io no hampandroso aminay any io ka présidentité nefa contre anio ko nefa izy avany amin'ny tolera avany aminao any izy raiky zany olombelo fa sy olombelo aby zahay any betapena ny olo lenika ka vitsy ny olona tian'io zany nareo anie raha tsy hainareo de manjary miteniteny fahatany eto ao nareo zavatra tsy hainareo rehefa aveo no anarahantsika ny antsipriany makasika an'izay adevitra zay fa zay ihany koa no etsika misedy vetivety eo anaty doka fohy aza misaraka aminay ary miresaka foana isanandro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Anohizana ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao irosona ny fametrahana samboady izay efa nomanina hatry ny ela ho ny solombavambahoaka afakandro Kristiana eo aza ny saka nataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Ny vahoaka no mitaky ny anatanterahany ho ny fanazavana ny fanakana n'io fametrahana samboady io izay melohany firaisankina araka ny fanambarany izay nataon'izy ireo tamin'ity androan'ity ka eto Andriatsilavo. Etsika roa no nokasaina hatao tao majanga ka izao sakana ny mpitondra fanjakana izao no ny tahotra sy ny fitiavan-tseza
hoy ny firaisan-kinina raha nanao fanambarana tamin'ity androany ity. Voalohany izay tokony ho natao androany ny famorina ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny antoko politika misy sadimy mivondrona anatin'ny firaisan-kinina, anomezana fiofanana sy fanentanana azy ireo, anamafisana ny vondrona. Faharoa izay atao rapitso, ny fametana samboady amin'ny fomba ofisialy, ny solombavambahoaka afaka andro kristiain. Samy nosakanana avokoa ireo ka tsy ekeny zany fanitsikitsahana zo fototra sy ny voalazan'ny lalàna zany, hoy ny eo anivon'ny firaisan-kinina. Nanamafy kosa ny solombavambahoaka voakasika fa irosoana ny fametana samboady na eo aza izay tsy fahazoana lalana izay. Maninona ny hafa no omena lalana ka rehefa izahay sakana hoy izy nanamafy. Ireo amin'izao fotoana zao manao propaganda partout, manasa ny lohan'ny malagasy, manery ankolaka ny vahoaka malagasy hanaiky sahady ny fisiany troisième mandat zay ataon'ity filoham-pirenena ty, nefa eo tsy vita eo ny fanotsenan'ny malagasy amin'izao zavatra hitantsika irahantsika mahita amin'izao, nefa ho deterena fotsiny hanaraka ny sitrapondro mianakavy zany isika rehetrarehetra zao. Ka eto zahay dia miroso efa momana amin'izany zay androany zany efa misy etsika no atao fanomanana an'izay ary ho provena io rapitra satria boka majanga mihitsy raha ny zavatra misy ato moa zany dia tena mafana mazenga. Misy ny émission locale zay atao hoe famomana zay tao zany ny vahoaka aneo ny alahelony sy ny fitakiany anaovana an'izay fety zay. Ny rehetrarehetra zany samy mahafantatra an'io ho hitantsika rapitro ahoana ny fipetaky nefa ny mpikarakara rehetrarehetra sy ny vahoaka ho avy hanotrona an'io fametrahana samboady. Iroso amin'ny fametrahana samboady araka nefa voatondro araka izany ny solombavambahoaka sy ny mponina ho majanga voalohany. Miamafy ny tsy fanajana ny fahafahana ivory sy aneo hevitra izay zo fototra voalazan'ny lalam-panorena na ao amin'ny andinin'ny 10. Fanjakana mafiany misy eto ary tsy mahavaha ireo olana mianjady amin'ny firenena. Zavatra efa lekeny hoe eny ara fa tao le lanonana dia tapitapiko atao tsisy indray le lanonana everiny rehefa tsolona nga ny olona ary mihevitra ny tena tratry ny aloko mihitsy reo tratry ny aloko koa ny farany. Efa nilaza foana amin'ireny teny reny fa tena terrorisme d'État ty zavatra misy eto Madagasikara ty. Zao fatakoko fahatapirenena fantatro mpikambana anatin'ny sadeka ny secrétaire général voaneona tamin'ny omaly niazy mibe indrindra mieritreritra ny hoe tsy hitan'ny aloko izy ka hitantsika ao satria tena tsy mbola nahita firenena eto amintsika amin'izao fotoana zao. Zao miafina daholo, mitsoka daholo ny tanora, mitsoka daholo zay afaka mitsoka no ny tsy fisian'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Manamafy hatrany ny fanamaheloana izao tranga izao ny eo anivon'ny firaisan-kinina. Misy mizana-tsindrianila amin'ny fitantanana ny firenena ka tsy ekeny zany hoy izy ireo tao anatin'ny fanamarana nataony. Andrasana izay mety ho toyny sy izay zavatra hitranga ao majanga. Vaovao ny toe-karena vetivety na tsy arany fakana abatserana na 520 isanjato aza ny fanondrana ny Madagasikara lavanila miazo any Etazonia amin'izao fotoana izao. Tsy anatsara ny siam-piarina lavanila eto Madagasikara zany ompahay toe-karena nanaovana fanadihadiana androany. Vokatra mora simba ny lavanila rehefa tsy lafo ka vidin'olona mora ihany koa no izy tsy maintsy amidy. Tojondrina tahiry no mitatitra ny antsy prian'izay. Tsy arany fakana abatserana na 520 isanjato ny fanondrana ny Madagasikara lavanila makany États-Unis no izy tafiditra ao anatin'ny NPF Free. Na tsy arany fakana abatserana anazy ny lavanila dia tsy hanatsara ny siam-piarina lavanila eto Madagasikara velively. Ny fepetra iainana ny fahandrarana eto an-toerana hoy ny mpahay toe-karena Ratsetson Jean-Jacques. Antony tsy isika ny mametraka ny vidin'ny lavanila fa ny mpividy. Misy ihany koa ny fanararaotana. Lalàna nataon'ny Américaine voalohany dia le hoe SGP na système général de préférence. Dia io moa zany no nataon'ny liston ny entana ilaindry zareo any États-Unis nefa tsy vokariny dia nomeny avantage miditra any États-Unis. Io SGP io dia tafiditra anatiny ny vanille, ny café, ny jirofo sy ny rehetra zavatra rehetra ambolena aondratsika makany velona. Ny États-Unis no tsena lehibe indrindra iran-tany mandray ny lavanila eo. Zavatra misy nefa ny amin'io tsy resaka lalàna ny tolotra sy tinady tsony fa ny mpividy no mametra ny vidiny satria ianao fantany ianao hoe ianao mamokatra tsy maintsy hivarotra ianao dia ny azy ny ataony tonga aloha dia io vidina lavanila io zany ny Amerikana no mametra azy.
lesy koa ihany koa ny fanondranana mivantana ny vokatra avy notangosana produit brut fa tsy vokatra efa voahodina produit fini farafaratsiny semi fini no aondrantsika ka azo ny olona lavina rehefa tsy ilainy. Ny vokatra nefa tsy azo tehirizina ela raha tsy raisin'ny olona ka tsy maintsy amidy amin'ny vidiny mora. Ny fahalemena voalohantsika dia tsika raha vao tsy mivatra dia tsy misakafo, fa vao tsy mivatra anao dia tsy misakafo. Dia izay ny tokony Côte d'Ivoire anisan'ny mpamokatra kakao voalohany eran-tany. Nanandrana izy hoe zay no ametra ny vidiny kakao fa tsy nividy tsony, tsy nanondrana izy erin-taona, tsy nanondrana roa-taona avy tsy maintsy voatery nivarotra any satria tsy mitsy devise miditra tsony tamin'ny kakao. Ialana amin'izay tsy misy afa-tsy ny hoe ahodina produit fini. Io resaka fitondrana foana io. Ny fitondrana eto amintsika amin'ny mamay azy téléphérique. Maninona moa tsika tsy maintsy la vanille tangony iny foana no aondrana ny velany. Maninona tsika raha manao marakatra orinasa koa manao avadika le la vanille ohatra menaka mainty reny izy eto. Iny izy tsy mora simba ary iny ny tediavan'ny olona ohatra na ny Europa ary. Araka ny loharanom-baovao, tsy mitsahatra amin'ny tetongana ny seha-piariana la vanille. Nidina ho 10,7 ariary ny kilaon'ny la vanille any amin'ny distrika ny Vavatena ka kivy ireo tantsaha. Raha 5,1 ariary ny kilaon'ny la vanille tany aloha dia izao ny ratsy tanteraka izao ka nidina trany amin'ny 5,7 ariary izany. Miamidangana ihany koa ny sarandalana amin'ny fitaterana ny vokatra ka raha ny lalana izay latsaky ny 10 kilometatra dia andoavan'ny tantsaha 7,1 ariary hitondran'ny mpitatitra ny la vanille iray taonina. Raikitra ny hetsika nataon'ireo vahoaka manohitra ny tetikasa fametrahana foto-drafitrasa momba ny rano fisotro madio tao amin'ny commune ambanivohitra Ambotrimanjaka Androany. Tsy anaiky hatramin'ny farany ireo mponina noho ny tany fiveloman'izy ireo voankaziky izay tetikasa izay ankilan'izay laza mibe ny tanàna fa tetikasa efa vita fanadiadiana mialony ka saina apetraka ka tsy maintsy irosona ka bainloano mitatitra ny antsiprian'izay. Velarantany 6 hectara ao Ampahamanga commune ambanivohitra Ambohitrimanjaka no voalaza fa ametrahana foto-drafitrasa famatsiana rano fisotro madio izay vatsiny banky raisam-pirenena vola tanterahany tetikasa PAEP. Amokatra rano hatramin'ny 3 metatra toratelo ity tetikasa ity hoy ny fanazavana voaray tamin'ny tompona andraikitra. Tsy anaiky anio tetikasa io anefa ireo mponina manodidina satria tany fivelomany famboleny fanamboarany boriky fiompiny sy ny sisa raha ny fanazavana. Izy ireo izay nanome tsiny ny be ny tanàna nanaiky ity tetikasa ity ary no ampangainy fanamitaka sy nandiso fanantenana azy. Sokajina oeloka sy fahotana mahafaty eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra ny tsy fitiavan-tany-drazana izay manakalo amin'ireny amin'ny ara-bola sy ny sisa ny vola omenanay nge tsy mahavita anay mandritra ny fiainanay akory fa ny anay le miasa mihitsy ny tianay, ny anay le mihetsika mihitsy ny tianay, ny anay le mihosotra fotaka mihitsy ny tianay, ny anay le etiatsaha mihitsy ny tianay. Monsieur le maire, nanao propagande ianao tamin'ity vavahadina Ambotrimanjaka ty misy no ny tena fampandrosoana amin'ity vavahadina Ambotrimanjaka mahitsy avaratra ty no atao voalohany io fampandrosoana nefa kehitriny amin'ny tena anay tsy fanaovana tsinotsinona anay eto Ambotrimanjaka no atao voalohany zay ve ny zavatra andrasana aminao nga mera. Taninay tsy menay na vahiny no azo an'io na gasy no azo an'io na rajoelona na azo an'io na iza dia alao ny taninay velomanay nareo raha tokony ame anay hoe ty mba fanampiny anaovanareo an'le asanareo. Fa mafy manao briky fa tsy mora nefa ho asoronareo zay dia hoay zay angalatra. Raha ny marina zany tsy tokony hototofana zany ty tany ty fototra ivelomanay eto Ambotrimanjaka nefa ny tetehany hototofana tompo tsy manaky hatramin'ny farany zay tompo matomanao aza zava-vasa ty ivelomanay le misy. Tao anaty hetsika fanoherana tamin'ny maraina teo ry vahoaka ireo no tonga tampoka nandalo teo amin'ilay toerana ny be ny tanàna. No sakanan'izy ireo ny lalana ary tsy navelany anohy ny diany ny fiara nitondra an'ity olom-boafidy ity raha tsy nivoaka sy nidina avy tao amin'ny fiara ny be ny tanàna. Nidina ny fampiresaka tamin'izy ireo ny be ny tanàna rehefa avy teo. Tikasa atao eto tsy misy fiantraikany mihitsy amin'ny fambolena, tsy misy fiantraikany mihitsy amin'ny fanaovana briky aty. Tsy afa-po tamin'ny fanazavana azo teo ireo mpanao fihetsiketsehina ka nirohotra nanaraka ny be ny tanàna nankany amin'ny Brown commune. Ny antsony be ny tanàna hivoaka eo ivelany ireo vahoaka ireto fa tsy nivoaka ny be ny tanàna. Ity farany izay ny andry an'ireo mpanao fihetsiketsehina ihany koa hiditra tao anatin'ny Biron. Tsy nisy arak'izany ny fifanatondana teo amin'ny rotota hatramin'ny ora farany. Rehefa nanontany kosa ny mpanao gazety tonga teny an-toerana dia nilaza ny be ny tanàna fa samihafa ny toerana anaovana ny tetikasa sy ilay toerana nolazain'ireo vahoaka. Nanamafy ity farany fa tsy maintsy iroso amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ny commune. Tamin'ireo fokotany rehetra nalehanay ireo mihoatra azy dia misy mpirinjato mivoaka ny Ambotrimanjaka mihoatra aza dia nanohana tanteraka ny rano fisotro madio. Tsy nisy nitsipaka mihitsy tany amin'ny fokotany maro
dia nolazainy tsy mila rano fisotro madio ambotry manjaka fa rano ambolena rehefa mitondra fanazavana zahay hoe ny rano ambolena dia efa vonona ary miasa am'izany ny commune ary tsy maintsy mamboly ambotry manjaka efa vita ny tenitsotrana zao de efa miditra ny rano ho avy ny eny aprika manome tsapana zahay io fa misy programma zay rahana am'dirama sy ny ampipasiny sisa eo amin'ny fampidirana ny rano tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny rano fambolena ny tetikasa rano fisotro madio teto zao le nisy atsika teo ty le tetezana ambotry manjaka ty amin'ny tanako de ity zany zao le nisy atsika le lazainy zareo fa hototofana tsy misy voakitiky na ray azy fa aty le tetikasa isy hita mazava tsara aminareo angamba le izy noho izany izay kosa ato anatin'ny commune de mijoro zay tsy maintsy anatanteraka nio fotodrafitrasy io satria soan'ny tanàna io taoriny fanazavana nentiny be ny tanàna izay de samy nampiakakapeo re vahoaka teo anoloany vavahadiny commune fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny tetikasa tsy misy afa-tsy ny fampijanonana ny tetikasa ihany no vaholana hoy izy ireo ajanony fotsiny io ny tapako ny vahoaka be somy maro afindraho amin'ny toeraka avy io fa tsy mety amin'ny ambotry manjaka ateto aloha de zay no aketika sahoana tsy malaiky hatrany farana ho hitatsika miandalana araka zany ny fivoaran'izay zava-misy eny ambotry manjaka zay fa trano lehibe efatra tafo no indray kila frehatra ho maly alina tao mangarivotra parcelle 2151 taorian'ny fiverenany jiro zay tapaka nandritra nora maro tany antoerana no voalaza fa ny atombohan'ny firehetana levina tao anatin'ny fotoana fony vola amankareny zay niarina nandritra ny taona maro oreo ny arambona erinora zafa manana kolotoa masina tamin'ny sivora latsaka fefany no tena nanomboka ny firehetana raha ny fitantarany ireo tompotrano fotoana izay niverenany ny herinaratra rehefa tapaka nandritra ny fotoana lavalava tsy nisinanam-po moa ireto mpivarotra zava-pisotro ireto fa samby variana nanao ny asa mandraraha de tapaka aloha ny jiro tena marina tapaka ny jiro satria tapaka jiro de niverina le jiro niverina kelikely le jiro niseho ny action io zay zany mbola variana mivarotra be devant aminay eto na amle amina ato zany de na le bara le ambadika amina io de nefa client aminay zany marobe amina de aminanjy de zay zany tsisy zavatra fantanay fa le olona ampitana arabe ndraiky miteny aminay hoe misy afo midonaka be ao arina aminareo de nikoropaka moa zany zay de zay le nikoropaka mbola tsy nandeha tany aloha fa nandeha tany arabe nizaha tsara be ahoana fandehan'ny raha ty zavanay tegna midonaka be le raha de nanokatra tragno amle ambadika amle misy anay zay de sokafonay le krosy amin'ny varavarana amin'ny tamiagnanay zavanay le rindrina le tragnon'olo ambadika anay fa mirehitra be de niezika ihany zay namono an'le afo zay de naka rano naka fasika de tsy matinay zany le afo satria le courant zany tonga de mipopoka be tratran'le rano de voatery zany zay zany tsisy fikatsony ty fa alohatsika amoaka entagna atsika nefa okany ndraika zay amoaka an'le entagna anay tonga de fa nirehetra be koa tam'le tragno nisy anay ny safidy ny tsy namoaka ny entany itsony ity raim-pianakaviana iray ity na dia tsy mbola nahazovahana firy aza ny afo no ny fisiny ireo mpanararoatra ny andry teo ivelany teo nenay zao may de zavatra hita tato ny tena marina tsisy azo re zao mbola hitinare lamba zao misaritaka faty jiaby regny may dolo raha jiaby taka tsisy raha voara magnano teny raha lataky igny anao raha mamoaka entagna de le mitseza andavaraniky ndraiky mitondra mody de za zagny tam'y farany leo de aleko koa taminazy de niakatra ambony arabe nagnano croiser le bras mijery le fandehan'le afo kinagna anazy fa lasa tsisy variny raha voakagny mitovy le izy may akato fogna de najanogna anaty akato fogna le entagna za tsisy raha voaramby zegny zay zak'izy juste lamba ankoatry hitanareo io mbola misy zanako anakorory lambanay jiaby akedy volako 25 millions nikazy takedy may satria le vola zao nikajy tany ambony tany de le afo avy tambony ninagna na zanako natory tambony tagny teny tamina misy raha mahimbo papaoziny zay zany teny taminazy tsy avy amintsika ty raha mahimbo zay za zegny mbola miprevy client keto mandefa raha magneno sy ny tariny de nasaiky nierigny tagny izy ndao mierigny matory satria andro efa sivy latsaka faefa ny action iny seho de nierigny tagny izy mierigny ambony agny amizay miteny aminao hoe efa misy afo no za papa ambony akao za amizay niakatra tambony tagny de afo zegny efa ambony fandriagna dara jiaby efa mirehitra de kodory jiaby sy ny tariny tafo de tsisy raha voaramy tsiny fa hery koa andeha tsokotry zegny agnaty raha mikajy agnaty raha igny de tsy possible tsony voaramy fa
nanosika za reny voaka fogna zegny za de tsy tamboisaina ny fahavoazana na ara-materialy zany na arabola lasa arina sy lavenona avokoa ny fananana izay niarina nandritra ny taona maro manambahindray sampana fampalalambavao amin'ity ality dia tsy iza farakotony aina Luka tompona andraikitra arabaritra ny tolotra indrana 643 eo anivony PMF na première agence de microfinance eto Madagasikara miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalambavao amin'ity ala ity mazava ho azy mikasika ny tolotra indrana 643 no izahantsika ho resahana vetivety valivolana teo ariny nametrahanareo an'izay tolo izay manahoana amin'izao fotoana izao manomboka risika ao anatin'izay tolotra mikasika an'ity fampindramam-boly ity ve ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ie faly miarabanao dia faly miarabany mpijery marobe izay mijery antsika amin'ity alina ity mahakasika an'izay fanontaniana izay no ndeha hovalintsika tsara mampafantatra fa mitombo ny isan'ireo olona zany risika amin'izay hoe resaka findramam-bola amin'ny première agence de microfinance zay amin'ny alalan'ny tolotra indrana 643 amin'izao raha ninga tany amin'ny firy-tany sika Luka tany am-piandohana amin'izao fotoana izao valivolana teo arintsika efa mahatratra firy amin'izao fotoana izao reponina misitraka an'izay tolotra fampindramam-bola zay ie raha ninga tany am-piandohantsika dia teo amin'ny ataontsika hoe roso telo dimy fa zao efa tsara mampafantatra fa efa mihoatra ny 300 ny isan'ny olona misitraka an'izay tolotra ao amin'ny première agence de microfinance izay manahoana ny mahakasika an'izay tolotra izay satria maro ihany koa amin'izao fotoana izao no mety hoe mpanaraka ny fampalalambavao ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny ny eto Antananarivo sy ny manodidina tsy mahalala ny mahakasika an'ity tolotra ity tsara ampahafantaritsika amin'ny mpanaraka ny fampalalambavao hatrany mahakasika an'izay tolotra indrana 643 zay eny tompoka ny tolotra indrana 643 moa zany dia tolotra iray ao amin'ny première agence de microfinance tolotra vaovao izy ity araka le fandraisantsika teo hoe tao anatin'ny valivolana izay nisy iny izany hoe sehatra manokana eo amin'ny resaka findramam-bola io tolotra io raha misy olona anankiray zany manana fidiram-bola mazava izany hoe na miasa amin'ny orinasa izy na miasa tena dia efa afaka misitraka an'io tolotra io tsara ihany koa mampafantatra fa 2 taona ny miakatra no afaka misitraka an'izay tolotra izay hatrany amin'ny 17 taona inona ny tena isa mampiavaka ilay tolotra indrana 643 amin'ireo tolotra maro izay ety amin'ny première agence de microfinance eto Madagasikara ihany tompoka ny tena mampiavaka anazy aloha zany voalohany indrindra dia tsy mila mivezivezy tsony ny olona izany hoe mampiditra fany izy amin'ny findahany mety avokoa ireo ataontsika hoe opérateur rehetra eto Madagasikara dia miantso an'le 643 izany hoe 6 dia 4 dia 3 izay ny tapeny eo amin'ny clavier ny téléphone miantso avy hatrany izy tsy atao offre le crédit miantso avy hatrany izy dia rehefa hitanay fa afaka misitraka le tolotra izy dia izay avy hatrany no manantona anazy izany hoe tsy mila mivezivezy intsony zany izy tsy mila mandany fotoana hoe manantona birao dia mbola mantany dia hoe ela be mivaliny fa eo ny eo ihany izy dia efa mahazo valiny hoe afaka misitraka na tsy an'izay tolotra izay vita ny fanatonanareo an'ireo ataontsika hoe olona miantso an'ilay 643 zany ao anatin'izay mety hoe firy andro na firy volana teo aoriana no mivaly ny fangatahany ie akoatran'le hoe tsy mila mivezivezy ny olona anankiray dia anisan'ny hoe farany aingana ihany koa ny traitement ataontsika hoe traitement amin'ny tolotra indrana 643 satria 3 hatramin'ny 7 andro eo dia efa mivoaka le vola hatramin'ny notriny eo izay vola afaka indramin'izay Luka ie farafakely aloha zany tsara mampafantatra satria mbola betsaka ny tsy mahalala an'le izy 1,500,000 ariary zany hoe 10 mety sy ray tapitrisa ariary zany no afaka indramina farafakelany dia miankina amin'izay ihany koa ny antokanananao zany hoe mila antoka le izy tsara mpahafantarana ihany koa izay zavatra amponina rehetra manerana Madagasikara ave no afaka misitraka nyity tolotra ity sa aiza aloha zany hatreto no voasahanareo anatin'izay ie hatreto aloha zany dia eto Antananarivo sy manodidina ihany no afaka misitraka ny tolotra indrana 643 fa tsara manamarika hoe eto Madagasikara misy agence anay maromaro afaka manantona an'ireny agence ireny ianao any amin'ny faritra fa ny eto Antananarivo aloha zany manana tombo manokana amin'izay hoe tolotra indrana 643 izay fa ny entanana farany ary Luka ie manentana ny olona rehetra zany iantso an'io laharana io mba ahafahany misitraka an'izay hoe famatsiana arabola izay akoatran'izay misy zavatra vaovao be ny karakarainay izany hoe akoatran'le antso afaka atao dia misy lien ao amin'ny Facebook misy lien ao amin'ny Google dia tsy mila miantso zany ianao fa mamaly an'le fanontaniana vitsivitsy ao anatin'io lien io dia tonga any amin'ny information rehetrarehetra dia miantso anao zay dia izay manantona rehefa avy eo ankasitrany zareo avy eo anivon'izay tolotra indrana 643 zay tao anatin'izay fanampanazavana izay
fa efa voniny tovizay sy ny ekipany rehetra ho an'ilay siogoavany izay atao ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 10 ny volana aogositra ho avy izao. Hetsika izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny 25 taonany tarika. Iainana anatin'izay avokoa ireo hira rehetra nampalaza ny tarika tsy afaka ambava maro. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Tsika rehetrarehetra miditra amin'ny herinandro farany isika zao alohan'ny amin'ny lahady asadimy le fotoana alahady izy io 10 août 2025 manomboka amin'ny 3 tolakandro efa anatin'ny fanomana tanteraka izay efa anatin'ny ketrika faraparany mba ahafahana manome zavatra mahafinaritra zavatra tsara 25 ans de scène les resaka io donc ny zavatra rehetra ho hitanareo dia voafianao anatin'izay hoe 25 ans de scène zay ireo hira rehetrarehetra tianareo ireo hira rehetrarehetra niainanareo tao anatin'ny fahazazana ny fahatanjana ka dia miandry antsika fa io fotoana anankiray tovitray tsy dia miseho matetika ao anatin'ny fampisehoana indrindra amin'izao andro atoandro fa dia arareo tio fotoana io tsy fahoten'izao ny tapakily raha mbola tsy nahazo. Salama daholo 25 ans tovitray ao amin'ny Palais ho avy ao ny Couture Squad hanotrana anazy amin'ny lahady ho avy izao izy io dia milaybe le zavatra ho atao amin'io tongava daholo. Tovitray 25 ans de scène zahay moa dia tarika divan manisy loda navin dia misy ankizy maromaro miaraka aminay ho avy eo zahay andia amin'io fotoana io. Ialana tsiro fa somary miitsoka ny sary mahakasika an'izay etseho goavana nataon'ny tarika tovizay ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny alahady 10 ny volana aogositra ho avy izao zay. Dia izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fiarahana amin'ity ality naiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany aiza dimbo aorian'izao fampalalam-baovao zao ny fandarana ankitsipo iarahana amin'ny olona Madagasikara Tsiebo Malio Victor sy ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Antananarivo fahenina andria mampandry todotsoa fandarana izay resahana aloha hevitra maro izay anasananao avy hatrany mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tao amin'ny kilasy tovavy aloha bantoboka. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampolto Nanilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.